Kandida miavaka sy mambahoaka ny kandida Rady Raparahelona ao amin'ny commune Ampitatafika. Mambahoaka satria 12 taona ny tantanana ny commune io. Maro ny asa vita tao anatin'izay fiam-potoana ny asany izay ary mbola vonona ny anoy izany ny tenany miaraka amin'ireo kandida mpanolotsaina miaraka aminy. Ho an'ny vahoaka Ampitatafika tsy vaky volo. Ary 12 taona zay no nitantana antsika ny commune Ampitatafika ary tsy niova antokontsika fa tiako Madagasikara foana hatramin'izay. Reto mpanolotsainy reto koa nanomboka tamin'ny 7 Soarivo efatra rahalahy no niaraka tamintsika ary tsy misaraka hatramin'izao. Dia aza manary vato amina kandida hafa mihitsiny satria misy zavatra tena tanjona ngeza be ataontsika satria ny zareo hoe efa fantatra fa fandraisana anjara tsy ho lany mihitsy ireo fa aleontsika no afatoka aty amin'ny larana fahatelo ny ho an'tiako Madagasikara zay filoham-pirenena nandresiny tiako Madagasikara teto Ampitatafika, ny solombavam-bahoaka nandresiny tiako Madagasikara eto Ampitatafika, mazava ho azy fa fifidianana kominaly lasan'ny tiako Madagasikara eto amin'ny commune Ampitatafika. Mpampom-pivavahana no nanomboany fampielezan-keviny androany ary nandeha nitety tanàna niaraka tamin'ireo mpiaradia amin'izy tao aorian'izay. Mampitandrina ireo mitady fomba amin'ny angalaram-bato ihany koa Rady Raparahelona amin'ny andro ny fifidianana. Ny alabato aloha tena misy matoa ny olona mitaraina, tsy azo tsinitsiniavana hoe tsy misy ny alabato fa efa miezaka moa zany ny tompony andraikitra ny senia miaraka amin'ny safidiko mba tena hoe hanao an'ilay izy aradrariny sy ara-pamarinana. Ny tena afatra farana dia izao ny délégué rehetra tsy misy mahazo miaraka mivoaka rehefa misakafo atoandro ary le vata fandrotrahana vato iny le colsone na le tady plastique iny mila enjanina tsara iny ho an'ny bureau de vote rehetrarehetra fa raha vao misy malalaka iny dia amin'ilay ora fisakafoanana dia maka ao le mpangala-bato dia maka izy dia manisa izy dia averiny isan'iny dia solony anazy daholo. Noho izany zany tena mahafisina mihitsy zay hoe vao tonga amin'ny bureau de vote tsika zany ny délégué dia misintona n'iny colsone iny tenentsika amin'ny président bureau de vote satria eo no mahatonga ny anisan'ny mahatonga ny halatra fa raha eto amin'ny commune ambanivohitra Ampitatafika aloha zay akaiky kely ny Antananarivo renivohitra sarotra ihany ny mangalatra eto.